Olona iray indray no ndao sy ny fahafatesana no coronavirus tany Ambatondrazaka taorian'ny 3 andro sy nisiana fahafatesana nandritra ny tatra nataon'ny profesora Ianta Maridiny Elvololtiny tafakatra 309 araka izany isan'ireo maty noho ny Covid-19. Tomboraika amin'ny 3 ihany koa ireo tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora raha araka ny tatra ny CCO androany alarobia 790 sy iray alina. Araka izany ny fitambaran'ireo voamarina fa mitondra na mbola mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia olona 220 vaovao no sitrana ary miakatra 7 isan'ireo marary izay misedra fahasarotana araka ny tatitra ny CCO hatrany. Ho avy miaraka amin'ny volana Oktobra ny hafanana, efa hifarana ihany koa ny vanim-potoanan'ny ririnina raha araka ny fanambarany ny sampadrarà momba ny toetrandro androany alarobia. Raha oharina tamin'ny taondasy dia nangatsiaka kokoa ny tamin'ity taona ity raha ny filazany avao misampana famantarana ny toetrandro dia miditra amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona i Madagasikara izay vanim-potoana sady mafana no maina ka mety hampirongatra indrindra ny toritany isan-karazany. Manentana ny mponina noho izany izy ireo hitandrina satria napitika fimonja dia mety hampidi-doza. Ametraka conteneur fanadiovan-drano na unité de traitement d'eau containerisé any amin'ny toerana valo eto Antananarivo sy ny manodidina ny orinasa tsimokaretina. Fitaovana hafana mamokatra sy manadio rano hatramin'ny 100 metatra toratelo isan'ora ireo fitaovana ireo raha ny vaovao nampitain'ny tsimokaretina. Akadindratombo no tanàna voalohany isitraka ireo fitaovana ireo. Akadindratombo ny tanàna voalohany isitraka ireo fitaovana ireo fa naraka sy tsy ela ny any amoron'akona no zato anjombato ampasika ampirika ivato ary sabotsynamehana. Nanambarany fa erika fanomezan-tsoa lehibe ny departementana mitantana ny fananan'ny orinasa tsimokaretina fa olana hatrehan'izy ireo amin'izao fotoana izao ny ahitana toerana ametrahana ireo conteneur fanadiovan-drano ireo. Ny antson'ny mponina sy ny fitondram-panjakana hanampy azy araka izany ny orinasa tsimokaretina.